ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanena no era-banantsika tratra ity alarobia fahen'ny volana aogositra ity ary anonana ny fiadanana amintsika isam-batan'olona sy isa-tokantrano ary isam-pianakaviana manaraka izao mofinaina izao. Ny mofinaina izay voalahatra antsika raha teo dia ny bokin'ny Samuela faharoa toko 10, Samuela faharoa toko 10 andininy 7 ka hatramin'ny 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vitan'i Joaba fa teo anoloana sady teo ivovony ny fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo vafantana tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany hiady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny Abisay rahalainy halahany hiady amin'ny taranaki hamoana. Ary hoy izy, raha tsy tohako ny Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy tohanao kosa ny taranaki hamoana dia ho vonjeko ianao. Mahay re zary ka aoka hitomban-dahy isika ho an'ny firenentsika sy ny tanan'Andriamanitsika, ary aoka Jehova anao izay sitrapoly. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandroso hiady amin'ny Siriana, ary tena nandrosotra ny ala teo androny ireo. Ary no nihita ny taranaki hamoana fa nandrosotra ny Siriana dia mba nandrosotra koa izy ny ala teo androny Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namely ny taranaki hamoana ka tonga tany Jerosalema. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tao anatin'ny sarotra ny zanak'Israely amin'ity mofinaina voalahatra ao amin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko 10 ity. Rehefa maty ny mpanjakan'ny Amona dia Anona zanany no nandimby azy. Ary rehefa nitondra i Anona dia tsy tahaka ny fitondran-drainy ny fitondran'i Anona. Anona zany mpanjakan'ny Amona mazava ho azy. Tsara ihany ny fifandraisan'ny Davida tamin'ny mpanjakan'ny Amona talohan'ny nahafatesany zany. Ka dia rehefa maty ity mpanjaka ity dia naniraka olona mba hitsapa alahelo tany amin'ny Anona zanany izay mpandimby zany Davida. Sady tsy hoe fahalalam-pomba ihany zany mazava ho azy, fa tena lafiny ara-diplomatika mihitsy, lafiny ara-pifandraisana, lafiny fifanajana maha-olona, ka dia mpifanilo-bodorindrina ka dia naniraka olona mba hitsapa alahelo amin'ny anaran'ny firenen'i Israely Davida. Kanjo i Anona kosa dia niaino ireo mpanolontsaina manodidina azy. Io moa mandrakariva, misy mandrakariva ny karazan'olona izay tsy voatery ho madio fo, tsy voatery ho madio saina, fa ilain'ny mpitarika mahay manavaka an'ireny. Satria be dia be ny feo ren'ny mpitarika. Rehefa mitarika olona ianao, na rehefa mitondra olona ianao, na rehefa mitondra fikambanana ianao dia izao be dia be ny karazana feo tonga ao pototsofonao. Ary dia nisy tonga tao an-tsofin'ny Anona manao hoe ianao ve fantatrao ve fa Davida nge fetsy, Davida nge maranitra be, Davida nge mpiady. Matoa izy nandefa an'ireo olona ireo hitsapa alahelo ity, tsy hoe hitsapa alahelo zany alehany ity, fa ny alehan'ireo dia izao hitsikilo anao. Hitsikilo izay mety ho ataonao anara-maso hisafo ny tanàna misy anao. Hitantsika amin'ny toko 10:7. Ireny ilay ataontsika hoe bitsibitsika izay mety ho manimba indraindray ny mpitondra, ary dia ndraisin'ny Anona ho marina zany. Ka dia nisamboriny ny iraka Davida ndeha hitsapa alahelo. Ary rehefa nisamboriny dia nalainy baraka amin'ny lafiny hoe nesoriny ny boriny ny somotrany. Noboriny ny somotrany dia nofoloanany koa hatreo amin'ny fotopeny ny akanjo zany hoe nitapahany zany, nitapahany akanjony dia midikany hoe raha niborina ny somotra na ny volombava dia milaza fanaovana tsinitsiny, milaza ny volombava na ny somotra dia misy heviny eo amin'ny amin'ny zanak'Israely. Afatry ny tombo amin'ny boky Levitikosy mihitsy ny hoe tandremo ny somotrareo, zao ny fomba fifibangonareo volo, zao ny fomba ny somotrareo tehirizinareo. Dia hoy Davida zany rehefa nahita an'ireto lehilahy ny raha an'ireto hoe afa baraka, toy izy manao hoe aza mbola miseho mody fa mandana alohanareo, aza mody any an-tokantrano, mezan'ny olona, matafitohana ny olona fa mandana aloha mijanona ny Jeriko. Fa
teo amin'ny lafitra ara-politika sy ara-pitantanana de nahatonga olana io fihetsika nono io ka dia io fa ifanafika fantatry ny taranaky anona zany fa ho tezitra Davida ary tsy maintsy hanafika ny taranaky amona izy manomboka amin'ny diny fahenina. Inona no nitranga? Maina ary natahotra ny fetiny tsy nety nataony ny taranaky hanona dia nitady mercenaire izy, nitady pikarama izy. Nitady pikarama izy dia ny Siriana, nampiasa vola izy zany, hanakarama olona mba hiady amin'ny miaramilan'i Davida. De nanakarama olona izy, nitady vola izy zany, de nampiasa vola mba hanakaramana ny Siriana. Ary dia miaramila roa alina no nalainy avy amin'ny Siriana, hitantsika amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo ny fitanisana ro pikaramanady nalainy amony reo ny karamaina manokana hiady amin'ny taranak'Israely satria malemy ny fokony amona, ny mpanjakany amona malemy, tsy de tena azo lazaina hoe afaka niatrika loatra. De inona ny toy ny tantara? Dia hitan'ny Joaba ara fa ireo le miaramila ny Siriana zay professionnel zay anazy io lazana azy, efa zatra ady, efa niomana ny ady, dia asehony ity mofinainy ity ara lay fahamarina ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, fahamarina ny tenin'Andriamanitra ny hoe ny fahaizanao mandamina no entinao miady. Ary inona ny fitaovana netiny Davida, netiny miaramilan'i Davida, le ady mo intelo miantaona fa amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny tapany voalohany, fa ny tapany faharoa sy fahatelo de manomboka amin'ny dimy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, intelo miantaona io ady io, niafara tamin'ny fandresen'i Davida io mazava ho azy, fa ny tapany voalohany kosa no zara-mofinaina. Zay voalazantsika teo manao hoe ny fahaiza mandamina no entina miatrika ady. Dia inona ny fitaovana nentiny Joaba zay natonga ny Joaba nandresy tamin'ny tapany voalohany tamin'ilay ady? Zavatra anankiroa. Ny voalohany de izao, ny fametrahana ny olona amin'ny toerana tokony isy azy, ny fifidianana ny olona amin'ny toerana tokony isy azy. Inona ny zavatra nitranga? Tazan'ny Joaba zany fa eo alohany ny fahavalo, ao arinany ny fahavalo. Mandroso izy zany tojo fahavalo, miemitra izy tojo fahavalo. De izao, iza ny eo alohany, iza ny teo alohany? Dia ny teo alohany dia ny Siriana. Tazany tsara zany ny Siriana, ny ato damosiny kosa ny Amona. De izao inona nataony? Ny Siriana dia ireo lay pikaramana ady, ireo lay efa nomanina reo, le efa zatra ady, efa mpiady. De izao Joaba izy tenany zay efa zatra ady ko no niatrika ny Siriana, dia nifidy izy tamin'ny Israely, nifidy tamin'ny Israely izy, zany hoe ireo mafy ireo efa zatra ady tao amin'ny Israely no nofidiny hiatrika erery zatra ady amin'ny Siriana, ary izy no nitarika azy. Ny tsotsotra kosa tao amin'ny Israely zany dia nasainy mitariny Abisay hiatrika ny Amona, satria ny Amona somary tsy mpiady mahery tahaka ny Siriana, dia izay atonontonony tao amin'ny Israely no nasainy nitariny Abisay hiatrika ny ady tamin'ny Amona. Hoy manao hoe tsy hoe fahaiza mandamina ihany fa isan'ny zava-dehibe mihitsy ny hoe mahatonga fombiazana ao anatin'ny ady sarotra ny fahafantaranao ny fahavalonao ary ny fahaizanao mametraka mifidy, fahaizanao mametraka sy mifidy ny olona izay ataontsika hoe afaka hiatrika izany. Hitantsika amin'ny andininy io zany dravako malala. Zava-dehibe arany hoe ao anatin'ny fiainana rehefa tojo anatin'ny sarotra ianao de mila mandinika tsara. Rehefa anatin'ny zava-manahirana dia mila mandinika tsara, mila manana ataontsika hoe méthode, mila manana fomba fiasa mazava. Ary ny tapany faharoa zay asehony bokin'ny Samuela ho efim-panahy de izao zava-dehibe ny fifanohanan'ny mpirahalahy, zava-dehibe ny fifanohanan'ny mpirahalahy. Ho Joaba tamin'ny Abisay, raha ohatra ka tsy tohako ny Siriana de ampianao aho, raha tsy tohanao kosa, tsy resinao zany ny Amona de ampiko ianao.
Izay toetsaina hoe fiarahana miombona izay dia aseho ny teny tsotra masina ity. Rehefa tojo anatin'ny ady sarotra isika de zava-dehibe ny fifankatiavana, zava-dehibe ny fiombonana, zava-dehibe ny hoe tsy adinao rery io, tsy miady rery ianao fa ny raita-po aminao, ny havanao, ny mpiray tanindrazana aminao, ny mpiray fiangonana aminao, ny mpifanohim-bodina aminao de zao tokony mahatsiaro hoe mpiara-miombona antoka aminao anatin'ny sarotra. Ary dia eo lay mahamarina an'ilay tenin'ny Tolomana hoe mpirahalamy anary ianao tokoko, za tokonao ianao tokoko, zany hoe eto i Joaba de zao tena nahatoky any Abisay izy, niantehitra tamin'ny Abisay izy ary nianteherany Abisay. Rehefa ny fanoana izy amin'ny rahalahy de nandresy izy. Mandrakariva tsy zany hitatsika eo anatin'ny fiarahamonina. Mandrakariva tsy zany indray hitatsika eo anatin'ny fianakaviana. Raitam-po mifampialina, raitam-po mifampisintona midina, raitam-po tsy manao hoe toanako ianao raha mitady ho kivy, toananao kosa raha mitady ho reraka. Indraindray mpiray tam-po na mpiray tanindrazana na mpiray mpifanili-bodorindrina samy oloko azy. Ary de mazava ho azy resy satria mizarazara, resy satria mifankatia. Ny zavatra ampianaran'ny Soatra Masina eto de zao tsy ny heriny ny amoana loatra, tsy zay loatra, fa ny tiany ny Soratra Masina eto de zao mandresy ianao rehefa miankina amin'Andriamanitra, zay eo. Fa ny fitaovana hoety ampiasain'Andriamanitra de zao ny fifankatiavana, ny fiombonana, ny fiarahana manotrona, mifanotrona, ny fiarahana miezaka. Ary indrindrandrindra ny toe-po sy ny toe-tsaina tsy manao hoe adiko rery ty ataovy eo zay anao, adinao rery ty ataovy eo zay avy tanao anao, tsisy hidirako zany. Tsy zany ny toe-tsaina zay tiany ny Soratra Masina iainan'ny fianakaviana, tiany ny Soratra Masina iainantsika. Tiany ny Soratra Masina antsika de zao manana le toe-panahy hoe fiombonana, miara-miatika ny olana, miara-miatika ny ady sarotra, mifankatia, mifanampy, mifanohana, tsy mifampisintona midina akory, tsy mifamingana. Misy boky zay nosoratan'ilay mpampianatra amin'ny université en Cambridge, antsoina hoe Luc Kemp. Amin'ny teny frantsay le izy La malédiction de Goliath. Izay anazavany fa rehefa nandinika tantaran'ny olombelona sy tantaran'ireo civilisation mifandimby, Antoine Maro no nanoratana ity boky antsoina hoe La malédiction de Goliath ity, dia rehefa manasehon'lay votoatin'ilay asa soratrany dia nandinika ny civilisation, nandinika ny toetran'ny olombelona izy, de zao izy manao hoe makany amin'ny antsoina hoe autodestruction ny olona. Zany hoe ny olombelona hozy am'izao rehefa jerena de zao makany tsikelikely, tsy hoe tsy any amin'ny fandravana ihany fa any amin'ny fanimbana mihitsy, any amin'ny faharavana. Izy ihany no mandrava ny tenany, izy ihany no manimba ny manodidina azy, izy ihany no mandimby handrava ny zavatra zay natsangany. Ary dia tsy hoe mihiba be akory Luc Kemp raha miteny an'izany, tsy hoe mihiba izy, fa efa nandinika ary asehony mazava tsara, mitoa-kevitra mazava tsara mihitsy miainga amin'ny tantaran'ireo civilisation, na ny civilisation grika io, na ny romanina io, na asehony eo avokoa zany toe-kevitra maro isan-karazany zany hoe rehefa jerena de zao makany amin'ny autodestruction ny olona, makany amin'ny hoe fanimbana, manimba tena ny fiarahamonina, manimba tena ny olona, manimba tena le civilisation, manimba tena na ny fianakaviana ary. Ny fanazavana zany de zao tsy voatery amin'ny lafiny hoe fanabeazana ihany, fa tena amin'ny lafiny ara-panahy. Zany hoe raha tena io tsy miresaka loatra lalina amin'ny hoe isina tsy teolojiana fa ekonomista, dia approche économique zany ndresahany eo. Fa rehefa jerenao amin'ny tokoa amin'ny hoe lafiny ara-panahy de zao tena tsapanao mihitsy hoe miaina an'izany tsika, miaina an'izany tsika am'izao vanim-potoanantsika zao, manimba teny sika, tsy hoe mifanimba ihany, tsy hoe simbatsika ihany ny hafa, fa simbatsika mihitsy ny tenatsika, mirodana lay rafitra ianteheratsika,
toy ny hoe mipetraka ao amin'ny trano anankiray anao de soronao ny tafony, kelikely anao de soronao ny varavarakely, kelikely anao de soronao ny rindrina, nefa trano ialofanao io, nefa trano zay iankinanao sy ivelomanao io. De tahak'izay ny sarin'ny olombelona. Ary anankiray zay mahatonga ny olombelona manao zany de zao itony ambaran'ny bokin'ny Samuely tony: tsy mifanampy izy, tsy mifankatia izy, tsy mifanohana izy, mifampialina izy, ory avamanana izy. Ary indrindrindrindra de zao tsy manaja ny fanomezam-pahasoavan'ny namany izy. Everiny fa niazy ihany ny tsara, everiny fa niazy ihany ny marina, everiny fa niazy ihany ny mety, tsy rara inona ny hafa. Ary ndraindray de zao tsy apetrany amin'ny toerana tokony isy azy ny hafa. Tsy hainy ny mametraka ny olona io le tenenina hoe ny tsiraray avy amin'ny toerana tokony isy azy. Fa ny tsiraray avy de samy manana ny fanomezam-pahasoavana, ny tsiraray avy de samy manana zay mety ho tandrify azy. De zao misy olona tsy mipetraka eo amin'ny toerana tsy tokony isy azy, tahaka nataon'ny Joab eto manao hoe za miatrika ny sarotra satria za mpiady mahery, fa ianao mantsy ny Abisay ary kosa ianao satria tahaka zao. Afaka manala hotsika manao hoe makany am'zany ny fiarahamonina ankehitriny. Engane ny fianakaviana ry havako zay mpanarako zao mofinainy zao, mba hanao zava-dehibe ny hoe fifanajana, hanao zava-dehibe ny fifanajana, ny fanomezam-pahasoavan'ny tsirairay, fanajana ny maha olona, fanajana ny fiainan'ny tsirairay, ny fitiavan'ny tsirairay. Ary indrindra engane mba hifanohana, engane mba fianakaviana sy firaitapo, hifanampy, hifanohana. Tsisy tombony nge raha ohatra ka hoe nenao vita nefa nen'ny anankiray tsy. Iny moa ny tombontsoa azy ny Abisay, raha vita ny azy kanefa nen'ny hafa tsy vita. Jereo tsara ny toy ny tantara eo, fa raha vantany vao resy ny Asirianina, resy ny Sirianina, raha vao vita ny Joaba nandresy ny Sirianina de nandositra ho azy fotsiny ny Amona, de nandresy ho azy Abisay. Zany hoe toe-po mihitsy le hoe ny antsoina hoe kolotsaina ny mpandresy zany io tena fanabeazana. Ary misy kosa ny kolotsaina ny resy lava satria tsy vonona hifanampy, raha vao efa tsy vonona ny hifanampy. Eto ary dia mamarana de inona ny zava-dehibe tao an-tsainy Abisay. Toy izy manao hoe mahereza ary mantsainy Abisay rahalahy. Joaba zany ny tenen'io, mahereza ianao de aoka ianao hitomban-da ho an'ny firenena sy ny tanànan'Andriamanitra, zany hoe ho an'ny firenena sy ny fivavahana, ho an'ny firenena sy ny finoana. De mahereza ianao mantsainy Abisay, ary aoka Jehova anao ny sitrapony. Afaka malala hotsika manao hoe mihazakazaka ny olona, mihazakazaka ny fiarahamonina makany am'zany hoe fandravanteny zany noho ninona noho ny fitiavateny. I Luc Kemp de manazava, izy moa économiste, de ndraindray manazava hoe ity inégalité, ity tsy fitoviana ity antsana mampisaraka ny olo ity no mahatonga ny antsoina hoe autodestruction. Zany hoe be loatra ozy ny tsy fitoviana ao anatin'ny fiarahamonina, be loatra ny tsy fitoviana, ny fiangarana ao anatin'ny fiarahamonina, ary io no mahatonga ny faharavan'ny civilisation, ary io mbola tonga eny ngambany ataontsika hoe fomba fijery ny hery akaviany zany hoe inégalité tsy de zay loatra, fa tsy de diso loatra zany, tsy de diso loatra amin'ny lafiny maha olombelona hoe nataovy hoe rehefa tena amina fiarahamonina anankiray ka ny sasany sakafo be mameno latabatra, ny ery kosa tsy mihinana mihitsy fa miofo akondro vava, de inona no mitranga? Tsy maintsy ampiasa hery lay nona andrombaka ny sakafo hiteny manao aka zay nge nona nahoana nareo mihinana zay tsy mihinana, dia tsy maintsy orava ihany lay rafi-piarahamonina. Zay ny fanazavany ity économiste satria nahoana de zao ny inégalité, na ny tsy fitoviana ao anatin'ny fiarahamonina de mikiky ny fiarahamonina ka manjary mahatonga azy orava tsikelikely. Tsy de misy loatra zany heviny zany, fa itsika amin'ny ara-panahy de manasava manao hoe ny toetran'ny olombelona, ny fahotan'ny olombelona, ny fitiavantenan'ny olombelona,
ny tsy fahadiova-pon'ny olombelona, ny fahotana amin'ny tapi feom-pon'ny olombelona ao ka mahatonga azy tsy meritreritra fa tsy ny tenany manjary te hanitsaka ny hafa foana. Mampahatsiaro lay fomba fitenenana anankiray manao hoe ny olona rehefa mandeha eny amin'ny fasana ohatsy de zao aty amintsika moa ny fasana ngeza be fa rehefa sendra any ivelany anao de misy an'le fasana isam-batan'olona reny cimetière zany dia rehefa mandeha eny amin'ny cimetière izy de mitandrina mafy mihitsy ny olona tsy hanitsaka ny cimetière, tsy hanitsaka fasana, mitandrina mafy mihitsy. Fa nefany tsy azony an-tsaina fa izy raha mbola velona de manitsaka ny olona raha mbola velona. Raintsika zany rehefa manao zany mihitsy hoe mahita olona mitandrina mafy tsy hanitsaka ny faty, tsy hanitsaka ny fasana. Fa izao nefany be de be ny olona velona zay ndraindray potehantsika ny fiainany, tsy rarahintsika ny maha izy azy, simbatsika izay reharehany, simbatsika ny fifaliany, ravatsika zay mba mety ho aza mamboninany. Ndraindray zany hita ao anatin'ny fiarahamonina de mety tsara velantsika mody tsy manitsaka le cimetière nefany mivelona zay eo ambany masotsika de zao mijoro izy saingy zao mijoro eo anatrehantsika efa nitsahatsika na ny aja na ny soa makasiny efa tsy nasitsika aso intsony ny tantarany, ny fiainany, ny finoany, ny fivavahany zany de nandray efa maty oso mihitsy maty asany. Fiavako malala eto ary de mampianaratsika amin'ny bokin'ny Samuely anana reto toetra roa reto ara-panahy. Voalohany de zao zava-dehibe ny fiankinana amin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'ny Joaby eto manao hoe aoka Jehova anao ny sitrapo. Fanekenao ala amin'Andriamanitra, fanetretenanao anaiky ala amin'Andriamanitra. Miezaka ianao miasa amin'ny fo maraina, miezaka ianao miasa manana metody isan-karazany, miezaka ianao mamoron-javatra, miezaka ianao manao fandaminana maro samihafa. Fa izao ekeo ny fandaminan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy zay rehetra asa sain'Andriamanitra ataonao fa ekeo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao meteza mba hiara-iasa amin'ny hafa, meteza misokatra amin'ny hafa ary meteza hanaja ny rahalanao, meteza ho tiany havanao, ho tiany fianakavianao. Mihitsy tsisy mifidy ny rahalahy teny amin'ny grande surface, tsisy mifidy ny ray aman-dreny teny amin'ny grande surface, tsisy mifidy ny fianakaviany sy ny famille teny amin'ny grande surface. Fa io ny ianao ny havanao de tiavo, io ny mpiray tanindrazana aminao de tiavo, ny olona tsy omeny anao. Ny havan'ny ray aman-dreny olona vomeny anao ko ray aman-drenao atsao, ndray tapo aminao atsao. Zay ny ataon'ny Joaby eto, na zay ny ampisay rahalahiny. Tiavo ny rahalahinao, tiavo ny ray tapo aminao, tsy nisy ny fidiny hoe ny andranina ny dada sy mama ny tsara fanaka de tokony mba ohatra n'iny na ny anany ny fianakaviako ohatra ny zareo tsara be daholo ny fianakaviany mihaja be, ny anaty tsotsotra be ka tsisy ny fidy an'izany ange. Tsisy ny fidy tsika malagasy ko nga nisy ny fidy frantsay, nisy ny fidy italiana, nisy ny fidy malagasy tsika de tsy maintsy tiavintsika ny maha isika, tsika tiavinao ny ray tapo aminao. Izay no naseho amin'ny bokin'ny Samuely eto. Aoka samiana irehareha amin'ny maha izy azy, irehare hoe za zao de faly amin'ny maha ianao. Mahereza rehavako malala ary miatokia an'Andriamanitra amin'ny fonao de tiavo ny namanao, tiavo ny mpiarabelona aminao ary matoki an'Andriamanitra. Mavakisika tombo soronao izy hoe amin'ny sotra masina zay mampianatra anay fa feno zavatsarotra ny manodidina anay. Nefa ianao mampandresy anay. Omeo anay ny farany hitan-tsaina hoentinay mamaha olana. Omeo anay ny farany hitan-tsaina fa eo aminao Andriamanitra tsy misy olana tsy mivaha. Ary eo aminao de eo akaiky eo ihany ny vaha olana satria eo akaiky eo ianao. Misaotra Tompo fa manome toky anay ianao. Fa ny fiombonanay, ny fifankatiavanay, ny fifanohananay, ny firaisan-tsainanay fianakaviana, mpiray tanindrazana, fiangonana, fianombondinendrina dia toky ahafahanay mandroso, toky ahafahanay miatrika ny sarotra. Ataovy mahay manaja ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa zay. Ataovy mahay manaiky fa ny hafa koa mahefa ny hafa koa mahavita ny hafa koa be fitiavana de ataovy manao tahaka ny Joaby zay. Manaiky iara-miasa. Sokafo ny fonay Tompo
mba hadio fo lalandava de ataovy manjaka ty amponay ny fitiavana sy ny fifaliana ta io ny tokantranonay ta io ny asanay isan'andro manam-pirenay ianao ataovy mamiratra ty amponay ny fitiavanao Andriamanitra mamelany elokay am'izay mety ho fitavozavozanay tompo ô mamindrafo aminay ary avaozy mandrakariva ny herinay mba hanananay fitiavana sy fanomponanao araka ny sitraponao de ta io ny tokantrano tsirairay Jesoa ireo manana olana vahao ireo tsy salama sy trano ta io ny tanora ta io ny ray aman-dreny mifedanam-po ao aminao Andriamanitra aminao Jesosy Kristy mpamonjy amen.